araka ny fitakianareo tsisy intsony ny kitrany an-trano, tsisy intsony ny parachutage, tsisy intsony hoe ty olona amin'ny antoko, tsisy intsony hoe ty olona akaiky ny filoha, tsy ny CV aty amiko akory ny tsy misy. Mainsy manao accusation. Nous devons faire une accusation en règle. Olona sy tisika hiparticiper io. Il faut trouver des chefs d'inculpation. Ravalomanana criminel. Par exemple, Ravalomanana est un criminel, Ravalomanana est un traître. Ravalomanana traître. Indrena mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny maha ministre ny folo anday mananganao mpanajana tompoko ny général de division Teramasinjaka Manantsoa Rakotorvelo. Tendrena ho ministre ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randriambelo Mandimbiniaina. Ary tendrena ho ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena ny général de corps d'armée Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Narodana ilay gouvernemanta teo zany satria anapirofy andrajoelina fa hoe iova ahako ane asorona daholo ro mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Rehefa notendrena nefa hitatsika omaly iny matoa zany aloha reo anankitelo reo no niazakazahana amin'ireo ministera telo manodidina ny telopolo isa, matoa ireo telo reo no notendrena ny azakazahana ny fanendrena azy, dia ireo ilay atao hoe laharam-pamehana amin'ny Andrajoelina. Ireo ilay tena mamaika any Andrajoelina ao anatin'izay. Inona moa ireo ministera telo ireo dia ny ministera ny folo alinda, ny ministera ny inona moa zany ministre délégué ao anivon'ny gendarmerie pirenena ary ny ministre ny filaminam-bahoaka. Zany hoe ireo hery fiarovana eto amin'ny tany sy ny firenena, fa ny marimarina kokoa eo ilay hoe fiarovana fa ty amin'ilay hoe lasa dia azo adikany aminao ireo hery famoretana eto amin'ny firenena zany ireo niazaka zany ireo tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny fanendrena eo ihany satria zany moa efa fantatra hoe rehefa noravaina iny dia tsy maintsy anendry sy anangana an'izay gouvernemanta zay izy, fa eo amin'izay no manomboka mipotra ilay hoe tsy niova zany Andrajoelina zany ary tsy iova zay zany Andrajoelina izany eo amin'ity fomba fitantanana ny firenena eo amin'izay fiatsika mampitondrantenany zay. Porofiny zany atombokontsika ry amin'ny prime ministre ry izay efa fantatsika rehetra moa fa olona tao amin'izany laham-pampanjakana ny mahazo arivo zany ihany, tanana kavanana olona mahatoky an'izany tsay Kristian zany ihany rehefa fantatry Andrajoelina ihany koa moa zany amin'ny maha olona ambony teo anivon'ny primature azy. Zany hoe raha iny aloha zany dia efa hoe ny eo ihany ny eo ny anarana sy ny olona niova, fa ilay fomba fanao, ilay fomba fandraisana fanapa-kevitra, ilay fiasa amin'ny andavanandro dia ny eo ihany eo, satria raha ho tokantrano izy zany dia atao hoe ilay dia efa zanaka trano tao ihany, ilay zanaka trano tao ihany dia mahafantatra n'ilay ataony teo aloha dia manohy an'izay. Ary inona fa azo antoka ary koa ny amin'ny hoe reto ohatran'ireny nanaovako azy reny ihany nanaovany lazy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Zany resaka tany ambadika tany ao anatin'io rehetra io zanaka trano ny teo anivon'ny prime ministre. Miditsika ty amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia sahala amin'izay ihany ny olona teo ambany fahefan'ny ministra teo aloha ihany niakatra ihany koa anatin'izay. Zany hoe ny eo ihany ny eo kotsafy ihany ny Alexis olay fomba fiteny zay ao anatin'izay resaka polisy pirenena izay niavaka tamin'ity moa zany dia Andriambavilanitra le izy izay miteraka resabe ao no miteny hoe tena sambany bravo zany resaka Jean moa zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay bravo ao no miteny hoe tena ahoana koa zay hoe zay hoetim-behivavy hoe zany zay ao anatin'izay koa ahoana koa zany misy an'izany monomonina sy menomenona zany eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny sehatra eny zany eo anivon'izay taorin'izay hoe vehivavy zay na zanatsy zany ny rehetra dia nahitany amin'ny hoe mety tsara ve sa ahoana ao anatin'izay fanontaniana no apetrakitsika fa nytitsika tongavana dia le hoe olona efa tao ihany reo fa tsy hoe ilay olom-baovao anatin'le nanten'le fampanantenana hoe anova fa inona ny fanovana ao anatin'izay, fa ny eo ihany no ahodikodana ny tota ihany no avadibadika ao anatin'izay resaka fanendrena gouvernemanta
izay aty amin'ny fantelony moa zany resaka eo anivon'ny tafika dia sahala amin'izay ihany koa efa niandraikitra teo efa tanana kavanana ministra sy efa fantatry ny rehetra teo ihany no tendrena ho ministra teo anivon'izay tafika eo anivon'izay ministra ny fiarovam-pirenena izay ny aty amin'ny ministra délégué misahana ny gendarmerie pirenena moa zany dia atokisany Andry Rajoelina ary nafa-po an'izany Andry Rajoelina izany ny fomba fiasan'ny ity ministra ity profon'izany dia reconduit izy tao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe amin'ireo gendarmaro manam-boninahitra maro eo anivon'ny gendarmerie pirenena dia izany général Andry zany no atokisana hoy Andry Rajoelina zany général zany no mahavelom-bolo nafa-po ny fomba fiasany tao anatin'izay nahazo ny bravo fankasitrahana matoa averina amin'ny toerana ohatr'izao izany olona izany mety tsara amin'ny Andry Rajoelina atokisany Andry Rajoelina tsara ao anatin'izay fomba ny tantanana ny krizy ny tantanana ny hetsika tao anatin'izay 7 andro androany izay mahavelom-bolo mahafinaritra ny Andry Rajoelina ary tia ny Andry Rajoelina nataon'izany zandary teny akanja izany izay avy amin'ny ministra délégué ny Fibaikoana ka profon'izany dia fankasitrahana io famerenana azy amin'ny toerana io ao anatin'izay rehetrarehetra izay zany hoe raha fitinina sy fehezina dia tsisy an'izany fanovana tsisy an'izany fiatsarana tsisy an'izany fiovapetsika sy fiovampitondrana izany ny amin'ny hoe nahita ny lesika teo aloha zay tsapa fa nisy ny leso ka ho arenina zany manomboko zao ka inona akory ny arenina eo tompoko lasy tompoko vavy ao anatin'izay fa dia ny eo ihany ny eo zany raha ity ministra voatendry ty sika moa zany efatra ny ampiandohanana efa tsy nyrarasy tsy nandrarasy tsy nanantena an'izay rehetrarehetra izay ary tsika mihitsy ilay diso fanantenana ao anatin'ilay izy aloha satria efa fantatra zany Andry Rajoelina izany ny amin'ny ohatra ny ahoana moa zany ny fihetsika mampitondra-tenany zany efa fantatra zany eo iny mbola ho toizantsika io rehefa avy eo ny amin'izay resaka fanendreny zay ary inona fa manan-kevitra ihany koa isika ny atokantrano ao anatin'izay famelohany rosoana amin'ny antso dia atsidiko kely ihany koa ity resaka vola miraradraraka eo anivon'ny 10 ity tsy ny 10 rehetra io fa ny 10 izay maninona moa zany ratsorona le resaka dia le 10 zay manao an'le hery famoretana na eo anivon'ny polisy pirenena no gendarmerie pirenena sy ny tafika malagasy fa zany ohatra ny misy tombo sy ala ihany samy mahazo zany zalazy midina kanja eny amin'ny 13 mai eny Ambohijatovo sy ny Antananarivo renivohitra manodidina tonga hatreny ambany disy ny naizanaiza sy kivorivory rehetra dia samy nahazo an'izay prima izay fa ohatrany tsy mitovy misy betsabetsaka dia misy kelikely dia efa nahazo aloha nareo na kelikely ary fa marenina aloha ny sasany ao anatin'izay dia ao ihany koa moa baiko miaramilako izy ary mba nameko tsy maintsy mandeha nge rehefa voabaiko ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany no feo anivon'ireo fitandrona ny filaminana reo hery famoretan'ireo zany fa ao anatin'izay fanontaniana napetrakatsika ny amin'ny fa volatay zary reny tompoko lahy sy tompoko vavy satria raha ohatra fanjakana izany voarakitra mazava ny vola mivoaka voarakitra mazava ny fandaniana efa fantatra ny hoe ty volo ty makato ty volo ty ampiasaina an'izao ty volo ty hividianana anitsy ty ho atao primany rety ty ho atao an'izao efa voafaritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zay no maha-teti-bolam-panjakana azy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa androantsika ny eritreritra hoe nga efa naminany ve zany Andry Rajoelina sy ny ministry ny toe-karena sy zay namolavola le teti-bolam-panjakana ka hoe efa nahita hoe aloha reto ty zao miliary ty ataoko atsika ho atao primany mpitandro filaminana aminy tsisy an'izany tao fa asa vola viaiza vola tamin'inona satria ny kisary mety iseho ihany koa ohatra tsy haiko tenitenitsika ny amin'ny hoe mety hoe raha tany ministeran'ny fampianarana tany ve hoe anesory aloha le teti-bolanareo ary ministra fa ameo 10 miliara ariary aloha fa mila vola ty amin'ny resaka 10 ty novana prima ohatra izay ny ary amin'ny fahasalamam-bahoaka ohatra izay ny ary amin'ny departemanta ministérialiste tokony no nanesorana ve nahafana nanao an'itony resaka indemnité itony satria izy tsy voafaritra tao anatin'ny tsy voafaritra ao anatin'ny teti-bola itony ary panjakana tinapaka 524 ary tsy nisy an'ilay fanotsiana moa zany na efa nampiakapeorany rehetra dia eo ilay fanontaniana petrakatsika ao anatin'izay fa manarak'izay ihany koa eo ilay hoe
vola veza sy vola tamin'inona sy natao ahoana fa le resaka indemnité ihany koa ny amin'ny hoe de tena zany ve no hita fa hiteraka fitoniana eto amin'ity firenena ity satria tao anatin'ny 9 septambra no makaty natetim-piavy tao anatin'izany resaka fivanianana amin'ny televizionna malagasy zany zany Andry Rajoelina izany izay profo mpanamarika hoe mainy tanàna mamay ny tanety may volotratra may ambondra may ambondrina may zay tsy may ary may de ny pompier motsy ny etsika ao anatin'izay rehetra izay ka niakatra foana ny faneho-kevitra ditantsika zany hoe ary ny verombena tao anatin'ireny de mila fitoniana isika haikatsaka ny fampandrosoana tsisy fampandrosoana azo eritreretina raha misy na raha ao anaty korotana de zany le zavatra misy nefa ny zavatra hita omena mari-pakasitrahana zany prime indemnité zay ilazantsika azy fa mari-pakasitrahana aloha zany no andikatsika azy tsotra hoe ankasitrahana ireo eny an-kianja reo ankasitrahany Andry Rajoelina io afa-tsy de ankasitrahany olona saina indray fa ankasitrahany Andry Rajoelina reo olona eny an-kianja manao an'ity resaka hery famoretana mandeha fa n'ity lacrymogène sy ny kitifitifitretsy sero sy ny kisambotsambotretsy sero sy ny raha matahora ity ka profon'izany mahazo an'le prime sy indemnité fa asa hoe ahoana zany iteny be tsika hoe tsy ankasitrahana sa ahoana fa misy mpitandro filaminana ihany koa nge tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana zao any samy any an-kanja ihany reo fa ny sasany any anaty ala mianika bonga mandeha tongotra andro maro sy ny sisa manenjika n'izay dahalo mampandry fahalemana mampandry tany mamerina ny reo le miaro ny vahoaka sy ny fananany arak'izay fiteny zay tsisy prime sy indemnité zany ho an'ilay isany ao anatin'izay fa asany lisany ngambo zany ao anatin'izay sa inona fa tsisy raharaha iny Andry Rajoelina zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa ny aty amin'izay manao hery famoretana amin'izay vahoaka amitaky ny zony ny amin'ny hoe mipiasa ny fahasalamana mitaky metimety amin'ny zony ny takiny ao anatin'izay ny mpampianatra mitaky ny zony ny mpianatra mitaky ny zony ny sarababem-bahoaka mitaky ny zony ao anatin'izay rehetra izay fa ireo mpitandro filaminana zay manakana ny fitakiana zo mahazo indemnité fa ireo mpitandro filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany tsisy litea tsisy ao anatin'izay rehetra izay de arafitinina sy fehezina de hoe tsisy Rajoelina iandro miova izany hoe tompoko lahy sy tompoko vavy ary tsy iova na oviana fa zay izy zay ary io izy io efa iarahana mahita io zay rehetra izay de etotsika ny amin'ny hoe tsy diso lay hoe miala Rajoelina raha izao kisary misy zao tsy diso lay hoe tsy mila n'izay gouvernemanta ho atsangana io raha izao kisary misy zao satria ny eo ihany ny eo tsy aloatsy ny ravana la fotoana fotsiny zany zao de nyravaina de asa firy amin'le teo indray no averina sa ohatra ny ahoana indray koa mino fa isy ministre reconduit indray koa rehefa avy eo de inona ny nandravana azy ao anatin'izay na hoe rehefa tsy reconduit de ny akaman'le ministre sy zay akaman'le akamany teo sy ny ambanin'le teo sy ny tale général sy ny taleny kabinetra teo an'le teo ihany no hiakatra eo tahaka izao zavatra misy zao de eo sika ny amin'ny hoe tsisy fanantenana raha mbola zany satria iona saina mety hoe zay ve no alehany hoe Andriamatoa Filoha mihitsy no miantso hoe Andriamatoa Tsay Christian mba alefaso kely aloha le taleny kabinetra anao fa tena tsisy nanaritra CV tato na ihany koa hoe izy mbola tsy nihinanao fa alefaso indray aloha mba hihinan'izay azony mety zay le endrika miseho zany satria tena tsy olona vaovao mihitsy zany e tsy olona vaovao ary le izy lay hoe iza any zany me ohatran'izay ngamba natao tamin'rehetra zany ny amin'ny hoe raha raisitsika ohatran'izay hoe resaky ry zareo zany resaky ry zareo tena prime ministre tsay iza ndray aloha ianao tena mila miala ianao am'ty schéma ty ohatrany tsy tavavoaka ty fa ianao kosa moa teo fa fitotoana mahery ianao teo fa aloha de jereo olona zay tena hitanao hoe matoky sy ohatran'ireny nataonao reny ohatran'ireny fomba fiasanao reny ihany no ilaina fa iza ny olona matoky afaka manohy sy manatanteraka an'ireny efa nataonao teo reny meobandy ray ihany na sipa zay hitanao any meo anankiray ihany de zay no ataontsika hoe iny fa mivoaka ny anarana
de ohatr'izay daholo natao tamin'ny ministerany fiarovam-pirenena ministerany filaminam-bahoaka fa nitato amin'ny gendarmerie-pirenena moa zany de efa hoe mety ohatr'izay ihany koa hoe i général mba me olona mahatoky andra nga ao apetraka eto nany izary no apetraka eo anao ngaza tsy atokisana eny ianao milay fa sao de tokony hovaina eny raha ny sitrapoko nge de tena ianao mihitsy satria tena merci aloha tam'le nataonao rehetra hatram'izay mo général tena nafinaritra reny fa tena misaotra betsaka anao tena sarotsarotra ihany le anolotra olona mahatoky fa za tsy mahatoky afa-tsy ny terako ka justement za koa tsy mahatoky afa-tsy ianao ndao ary aloha ianao ihany natao ao anatin'izay rehetra izay tompoko lahy sy tompoko vafa mankasitraka anao onina saina zay zany le tonga am'le fitenenana hoe milaza tsy tivy tsy makavady vehivavy petsam-bavaka nefa mangatabady any amin'ny mpiady atsena izay no ataon'ilay fitondrana am'izao fotoana zao tsy miova omaly sy an'io mandrak'izay na de atao ara hoe le ao atapony loha andriamanitra ao atapony loha zay atao hoe miara-dalàna amintsika rehetra ety ambany masoandro aza no voafaritra zay hoe tsy miova omaly sy an'io ary mandrak'izay zay de misoloky hatrano zany ihany koa ty fitondrany tiny am'le hoe za koa tsy iova omaly sy an'io ary mandrak'izay miarabanao namako efa tafiditra ato de ahoana fandehany miarabanareo e salama tsara ianao manahoana iza le miazo mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tanàna satria maro be ny généraly eto Madagasikara manipuleny any rajoelona dolidolo le onjapeo somary no zoko be azafady ao anaty finday ianao no miaino fa manjary ratsy ny fifandraisantsika ohatran'ny tsy mazava tsara azafady ary lay finday tsy tapahana fa le telefônina no le radio tinapaka ianao iany ary de entanina tranotsika moa anatin'izay eo anatina fifanajana famendrehana tanteraka no anehoanany faneokevitra ao anatina zahana fitipitiny eo amin'ny 2 minitra eo ihany tompoko lasy tompoko vavy mba ahafahany hafa fa maneho hevitra ihany koa anatin'izay satria maro mitary le izy moa zany tena mifototra ty aminay tena zay tsy tafiditra mihitsy fa ahoana miinsista kely fa manerana anosy nge miantso ato tompoko lasy tompoko vavy nisy mpiaino ny tenin'izay mihitsy nano fanamariana an'izay ona saina omaly ny amin'ny hoe tsy vita mihitsy izy izy niezaka ihany no tony fa ahoana moa no tony ao anatina toedra raha mafana tahaka zao ahoana moa tsy hatafateny ratsy neny Paul Berarosy teny an'izay mihitsy izy tao anatin'ny pejiny tao hoe nahoana moa zay tsy teny ratsy raha zay voadaroko abonga fatapika iriakantsy na zanaty zany ny zay le tenentsika ao anatin'le fahatezera fotony ary le izy koa tsapa mihitsy le mpiaino zany hoe tena mitean'io hevitra lay vahoaka malagasy fa tsisy fa tsy sehatra ary io moa zany manomboka misy ny sehatra ary misy ny sehatra eny akanja ao anatin'izay rehetrarehetra zay mandeha ihany koa ny fanentanana ny amin'ny hoe lay fanovana na vitiny asa ny tambazotra-tserasera Facebook teto Antananarivo sy teto Madagasikara na vitiny asa ny piditra mivatana tamin'ny ainao manjery teto Madagasikara na misany na tonga an'izao zavatra misy zao fa misy ny teboka ilana ny reny mpaneho hevitra amin'ny tambazotra-tserasera misy ny teboka ilana ny reny mpiantso piditra mivatana amin'ny ainao manjery reny eny akanja ao anatin'izay anehoanan'izay hoe zay be ny basy araka ilay fomba fiteny firaisakina no hery ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka zany no anetanana ihany koa satria lay eny akanja zany de mahita an'izay mihitsy ny aminy hoe za nanao publication moa izy nahazo 7000 j'aime ny aminy hoe ndao e hoavy e nananana eo amin'ny 500 eo no ny commenteny aminy hoe hoavy hidina sy ny ohatran'izao fa rehefa tonga tokoa ny tokoa tsy tena le 500 ny teny nisy ary le misy hoe tsy tao anatin'izay resaka tambazotra-tserasera Facebook zay fa tena midina eny izy le olona betsaka le maro le olona eny fa le olona le midina akanja tsy le teny tamin'ny tambazotra-tserasera hoe hoavy fa tena tonga izy de tamy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny aminy hoe misy ny fotoana hoe ilana hoe ao anaty tambazotra-tserasera misy ny fotoana ilana ao anatina haino vakijery toy izao fa misy zay le andraikitry ny olo-pirenena zay le fanabeazana olo-pirenena ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny amin'ny misy ny fotoana ilananao eto misy ny fotoana ilananao eto ao anatin'izay ao anatin'izao ohatran'le tonona zao de misy ny hoe zay moa zany ny diaspora na ny olona sasany mety eo no ny antony maro samihafa tsy afaka midina akanja de manohana amin'ny fomba maro samihafa fa reo afaka midina tena midina eny izy ao anatin'izay rehetra izay mifanohana sy mifanampy ao anatin'ny ananana an'izay hoe raha pitso tsaratsara kokoa izay